Topoko lasy topoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fanomezana indray fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitry matv manasanao avy hatrany ary anaraka ny vaovao atsika hatramin'ny farany avy hatrany moa dia ho santatsika anatin'ny lafiny ara-politika izany fampahalalam-baovao izany ao anatin'ny tontolon'ny fifidianana sy mikasika ireo kandida ary maro ny fandikan-dalana izay ataon'ny kandida amin'izao ankatoky ny fifidianana izao raha ny tatitra avy amin'ny ministeran'ny Atitany anisan'ny nomarihana teo anivon'ny ministeran'ny Atitany ny fandikan-dalana momba ny famoriam-bahoaka. Apetsaka ny tsy fanarahan-dalana ataona kandida sasany raha nitsikaritry ny anivon'ny ministeran'ny Atitany anisan'ny reny ireo izy ny eo anivon'ny famoriam-bahoaka tsy nahazona alalana. Ny tsy fanarahan-dalana aloha eo amin'ny famoriam-bahoaka izay ataon'ny kandida na ny mpanohana kandida sasatsasany. Misy ny kandida na ny mpanohana kandida ilatsaka ho filoham-pirenena sasany no manao famoriam-bahoaka tsy nahazo alalana akory tamin'ny solo-tena-panjakana dia ny lehiben'ny distrika any amin'ny toerana izay amoriny vahoaka. Tsy fanarahan-dalana saziany lalàna izany. Tsara ny mamerina fa ao anatin'ny fotoanan'ny propagandy no malalaka ny famoriam-bahoaka hanaovana fampielezan-kevitra fa saingy manao filazana mialoha na déclaration préalable any amin'ny lehiben'ny distrika fotsiny. Manamafy tsy tokony ampiasain'ny kandida ny mpiasa-panjakana sy ny fampiasana ny fitaovam-panjakana ihany koa ity tompona andraikitra ity. Ny fampiasana sy ny fampatambazana ny fitaovam-panjakana sady. Misy ny tatitra voarainay fa misy département ministériel sasany izay efa mikonokono ho fampiasana an'ireo fitaovam-panjakana izay tokony ho zaraina maimaim-poana any amin'ny vahoaka amin'ny fanohanana kandida izay toanana. Zany hoe mampitamby ny vahoaka ny hoe raha tsy mifidy na raha tsy tonga manotrona anjato kandida izatsy dia tsy ho zaraina aminareo ireto fitaovana izay omeny ny fanjakana reto. Izany rehetra izany no anaovanay teny fanairana ho an'ny voalohany indrindra ny kandida sy ny mpanohana azy mba hijoro ho filamatra, hijoro ho vavolombelona tokoa amin'ny fanarahan-dalantsika mba ho hitan'ny vahoaka malagasy satria kandida ilatsaka ho filoham-pirenena. Manao antso ihany koa zay faharoa ho an'ireo mpiasa-panjakana sy ny solo-tena-panjakana rehetra indrindra mba hijoro ao anatin'ny tsy fiandaniana amin'ny sehatra ara-politika mandritra n'izao vanim-potoana sarotra anomanantsika ny fifidianana ivoahana amin'ny krizy izao. Nambarany teo anivon'ny ministeran'ny Atitany fa misy ny sazy enjana ampiarina ny mpiasa-panjakana izay rehetra mandika ny lalàna.